ary amin'izany zavatra lazaina izany dia izao ny fotony. Manana mpisorona be toy izany isika dia ilay efa mipetraka eo ankavanan'ny seza fiandrianany avo indrindra ny an-danitra. Hebreo 9:1. Miresaka mahakasika ny fitoam-bavaka atao an-tokantrano isika, ary io fitoam-bavaka atao an-tokantrano maraintsy hariva. Zao moa zany mety hoe tsisy fiangonana intsony misokatra isan'andro hitovy tany amin'ilay zanak'Israely tany anefitra anaovana fitoam-pivavahana, fa ny toerana ahafahan'ny tsirairay manao fitoam-pivavahana isan'andro dia ao an-tokantrano. Tao amin'ny taberna kely tany anefitra, ilay ao anatin'ilay fitoerana masina zany, ilay baiko namboarin'Andriamanitra no mena ny zanak'Israely hoe asaiva manao fitoerana masina ho azy dia onona ho aminy aho. Ka ny fisian'ny fitoam-pivavahana maraintsy hariva ao an-trano dia midika fa monina ao an-tokantranontsika Andriamanitra. Exodus 9:25, asaiva manao fitoerana masina ho azy dia onona ho aminy aho. Ny fitoam-pivavahana atao an-tokantrano dia midika fa manasa an'Andriamanitra onona ao an-tranontsika, hiaraka amintsika. Ary rehefa miaraka ao an-tokantranontsika Andriamanitra, voalohany indrindra manome fitahiana, ny faharoa miaro, ary ny fahatelo manome ny taridalana iainantsika. Misy fanatitra natao tao amin'ny fitoerana masina tany amin'ny efitra, izay efa nambarantsika fa tandindon'i Jesosy avokoa ireo fotoana fanaka ao amin'ny fitoerana masina ireo. Ny fanatitra natao isan'andro tandindon'i Jesosy, ka Jesosy ankehitriny dia any an-danitra manao fanelanelana ho antsika isan'andro, dia manao fanelanelana ho antsika. Ary misy ihany koa ny fanahy masina izay nomeny Kristy ho antsika rehefa niakatra any an-danitra izy. Ny asan'ny fanahy masina indray dia izao: mitalao amintsika mba hanana antsika ny toetra ny Kristy, mamboly ny toetra ny Kristy ao anatsika. Mampatsiahy antsika ny Jesosy ilay nanolotra ny rano antsika, io fanahy masina io. Ary ny fanahy masina dia miasa ao amin'ny fontsika, mampirisika antsika mba hanao fivavahana sy fifonana, fiderana sy fisaorana an'Andriamanitra, ary ny fankasitrahana izay mikorina amin'ny vavantsika, fankasitrahana an'Andriamanitra izay mikorina ao amin'ny molontsika dia vokatry ny fitendren'ny fanahy masina, ny tadin-dokangany ao am-pontsika tsirairay avy, ka mahatonga antsika hidera sy hankalaza an'Andriamanitra. Ny fanompom-pivavahana rehetra izay atao dia misy an'ireto singa manaraka ireto. Voalohany dia misy ny vavaka, ny faharoa dia misy ny fiderana, hira zany io, fahatelo dia tokony misy fihekikeloka, ny fahaefatra dia misy ny fibebahana ataontsika, ataon'ny mpino, ary ireo dia miakatra any an-danitra. Averintsika kely mbola misy anankiray ho tonontsika rehefa avy eo. Ny voalohany dia vavaka, miara-mivavaka, misy olona tendrena zany ny vavaka. Dia ny faharoa fiderana, tokony hisy hira ataon'ny fianakaviana, hira miredona mahafinaritra miaraka amin'ny mozika. Misy ny fihekikeloka, ary misy ny fibebahana, fihekikeloka sy ny fibebahana, zavatra samy hafa ireo. Ny fihekikeloka dia mihaikeloka, tsy nety le natao amin'ny fona zay, fa tsy nety natao. Ary ny fibebahana dia izao miala amin'ilay tsy mety mihitsy. Misy hoe mihaikeloka ratsy nangalatra hafa amin'ny fona tsy mety, fa avy eo izy rapitso sy rafaka pitsy vokatry ny toetra mangalatra ihany. Zay le hoe fibebahana, tsy misy fihekikeloka dia tsisy dikany ihany zany zavatra zany. Ary ny tena lehibe indrindra dia izao: mihaino ny taridalana omen'Andriamanitra. Inona indray ny taridalana omen'Andriamanitra? Inona ny fampahirezana? Inona ny toromarika omen'Andriamanitra? Ary zava-dehibe ireo dia hoentin'ny anjely, hoentin'ny fanahy masina eo amin'ny seza fiandrianan'Andriamanitra ireo vavaka ataontsika isan'andro, ireo fiaraha-mivavaka ataon'ny ankonana ireo, hoentiny dia ataony toy ny menaka manitra manimpofona atolotra an'Andriamanitra eo amin'ny seza fiandrianan'Andriamanitra. Dia faly Andriamanitra. Manahoana isika ray aman-dreny rehefa mahita ny zanantsika mankalaza: mahafinaritra anay papa sy maman anay, tianay dada sy neninay. Raviravitsika ray aman-dreny mahita ny zanantsika manao an'izany toe-javatra, na dia olombelona mpanota aza isika. Maika fa Andriamanitra mahita antsika midera sy mankalaza azy. Faly enkaneka ho takatra isika rehetra, fa na inona na inona fomba fankatoavantsika sy fifonana atolontsika an'Andriamanitra, fiderana sy ny fisaorana, dia tsy maintsy apetraka eo ambony afo mirehetry ny fahamarinan'i Kristy izany, ary dia miakatra ny setroka manodidina ny seza fiandrianan'Andriamanitra, dia rakotry ny fanavotana ataon'Andriamanitra ny tokantranontsika, ary dia arotsak'Andriamanitra ny fiarovany,
ny famelan-keloka, ny fitahiny sy ny fanambinana antsika ary omeny antoka itsika fa afaka mandroso ampandresena amin'ny ho avy hivavaka isika. Saotranao izay tombo tsara ao, ilay Jesosy Kristy maty eo amin'ny hazo fijaliana fa ny rahanao mitondra ny fifonana sy ny famelan-keloka ary ny fiderana tolotray dia azo avela ny elokay. Afaka ho tahina izahay ary afaka handroso tsy ampisalasalana, mahazo ny antoka fa voavonjy ny tsiraray avy. Ataovy mandresy izay noho ny rahanao Jesosy eo ary tahio ny tokantrano rehetra amin'ny anaranao Kristy Tomponay. Amen.